information. Commune mendrika ny ampina ny commune Arinarivo. Noho izany, totosa androany ny fiadina fototra ny tsena anisan'ny goavana eto anivon'ny commune ambanivohitra Arinarivo, distrika Nambohidratrimo. Izany dia vokatry ny fiara-miasa matotra sy matipaika eo anivon'ny CNAPS sy ny ONG Madason izay nanolo-tena noana ity commune ity. Akoatra ny fahazon'ny commune ny fanampiana avy amin'ny fanjakana sy ny vola teo ampelantanana. Mitetina hatrany amin'ny 770 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny tsena satria tsena natao anara-penitra sy natao ifanakalozana amin'ireo tantsaha sy mora ifandraisana amin'ireo commune manodidina rehetra. Marina fa tsy hijanona hatreo ny tetikasa fa anisan'ny tetikasa andrandray ny mponina ihany koa ny fananganana tsenan'omby ka hiandrasana fanomezan-dalana avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Hoezahana ho vita mialohan'ny anatanterahana ny foaragahana ho atao eto anivon'ny commune ny tsena, izany hoe ny 12 ka hatramin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao ka isantarana ny tsena ny Arinarivo. Ratsaivana dia anisan'ny tetikasan'ny ben'ny tanàna ny ananganana tsena goavana toy ity izay kasaina tanterahana teto anivon'ny commune ary totosa izany ankehitriny. Fa raha mahakasika ny fanoana ny ONG Madason sy ny CNAPS kosa indray dia mbola isy ny fanomanana sy ny fanomezana fanfanana ho an'ireo tanora eto anivon'ny fokontany miisa 5 eto amin'ny commune ny Arinarivo ary toy izao ary ny fanampazavana mahakasika izany. Iarina Arivo. Izany hoe eto zany dia toerana anankiray izay tena hiarenana ary eto dia ampisehoantsika fa rehefa mifanometana antsika dia tsy maintsy misy ny fampandrosoana. Fa ho anay Madason manokana dia tsotra ny lafitr'asa. Fikarakarana izahay hampianatra ny tantsaha tsy ngeto ihany fa manerana ny nosy ary efa nisy zany misy fanakalozana tamin'izay. Fantatrareo fa Madason mahatateraka amin'izany dia tsy ny hoe vahoaka dia tsy hisy sokajiny fa hisy fikarakarana manokana ny tanora izay misy fokotany 5 eto. Ka zany indrindra no nieritreretinay hoe amin'ny vatana salama no ahafahana mamokatra ka tsy maintsy karakarain'ireo tanora ireo. Ary zany no nahatonga ny CNAPS eto ary fantatrareo zany fa hanolotra ireo fokotany 5, ireo ekipan'ny fokotany 5, zany hoe ny maillot azafady fa tsy fantatro amin'ny teny gasy fa maillot ary baolina mba hitazan'ireo tanora ireo tena fitaizam-batana satria ao anatin'ny vatana salama no ahitana ny fampandrosoana tanteraka. Manaraka izany rehefa vita ny fampiofanana izay tsy mahereza izay anomboka afa-kerinandro dia ho tonga eto Arinarivo ireo ingénieur sy ireo docteur anay ampianatra anareo maimbaimpoana zany eto amin'ity Arinarivo ity. Fantarao tsara no mampianarina amin'izay fotoan'izay fa momba ny fambolena sy ny fiompiana manara-penitra tompoko. Tsy adino anefa satria kitapo ny fonosana an'ireo tsy nahita masoandro tsika raha tsy ireo renireo dia efa mifanarakintsika fa hoe atsangana isaky ny tanàna angamba tsy ho vita kosa fa isaky ny commune ny fanarahana ny fikambanan'ny vehivavy everiko araky ny voalazan'ny monsieur le maire teo fa efa tafatsangana zany eto aminareo. Tsy adino anefa satria kitapo ny fonosana an'ireo tsy nahita masoandro tsika raha tsy ireo renireo dia efa mifanarakintsika fa hoe atsangana isaky ny tanàna angamba tsy ho vita kosa fa isaky ny commune ny fanarahana ny fikambanan'ny vehivavy everiko araky ny voalazan'ny monsieur le maire teo fa efa tafatsangana zany eto aminareo. Saty zany sotra tompoko kanefa tsika izao ve hitana sotoavina, tsika izao ve hiteny hoe hoendry raha tsy misy ireo masoandro izay nevina dia ireo ray aman-dreny zany ny ataontsika hoe amin'ny teny baiko hoe 3e âge. Ny fanarakintsika fa hoe atsangana isaky ny commune ny atao hoe fikambanan'ny 3e âge na ireo masoandro amam-bolana ka ny olona fiano 80 taona mihoatra ny fanarahana tamin'izay fa hikambanao. Raha tonga eto zay tsy andeha hijery anareo tanam-polo fa kosa tsy maintsy mba hanolotra nyzay voarambon'ny tanana ka ny omby anankiray
zay hoanitsika iaraka rehefa avy eo moa dia avy amin'ny Madasona no atolotray erantsika ihinana eto sy fady tsy ho lava teny anefany satria miasa ny fampatsirana tsy avitsika tsy manao politika tsika azafady fa teny fotsiny anahy dia hoy zay hoe niasanay re tompoko noka hitsaranareo anay ary anomboka zany amin'izao fotoana zao. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.